miarabantsika rehetra indray a tonga amin'izao fotoana manokana raisana fampaherezana izao tiako ny manonona ny fiadanana any amin'ny tokantrano tsirairay avy ilay fiadanan'Andriamanitra izay tsy mety ritrany a dia tononona ho amin'ny ankohonanao, tononona ho amin'ny tokantrano, tononona ho aminao izay manaraka izao fampaherezana manokana izao. Andetsika hanaraka vavaka mialohany idiratsika amin'izany fampaherezana izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitra, ankehitriny dia hitondra teny, hitondra fampaherezana avy amin'ny alalan'ny teninao zahay. Maniry ary manantena, izany teny izany hitondra fanantenana ho an'izay mandray azy, hitondra fanantenana ho an'ireo miaino sy hampihatra azy eo amin'ny fiainany. Koa mitenena Jehova o, fa miaino ny mpanomponao ary hosoro ny molotro Tompo mba hiteny araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Davana malala, andehitsika hitodika manokana indray ao amin'ny Joela toko faharoa ny 2:12. Joela toko faharoa ny 2:12. Izao no ambara: koa na dia ankehitriny aza hoy Jehova, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Raha nanaraka teto isika lay teny manao hoe mankanesa ty amiko anareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho hanome anareo fitsaharana. Dia miteny indray ny mpaminany Joela manao hoe, koa na dia ankehitriny, tsy miandry ela, fa na dia ankehitriny aza hoy Jehova, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy fitomaniana ary fitarainana. Raha miantso Jehova, miantso asika hiverina eo aminy, dia ny zavatra angatahany amin'ny alalan'ny fanetretena, amin'ny alalan'ny fanekena ireo toetra ratsy, ireo izaho zay ao anatsika. Fiorina tanteraka, fotoanany fiorina tanteraka ny fiverenana eo amin'Andriamanitra. Koa na dia ankehitriny zao azy, tsy miandry rapiso, tsy miandry rafakapiso. Raha te ho afaka ao anatin' zany taintaina lava izany sika, androany no mety. Rapiso sautara, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Zao no nambaran'ny Zakaria, Zakaria toko 4:5. Zakaria toko 4:5. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao ny tenin'i Jehova amin'ny Zerobabelina, tsy amikery na mpahatanjahana fa mifanahiko ho Jehova tompony maro. Tsy amikery na mpahatanjahana fa mifanahiko ho Jehova tompony maro. Amin'ny maha-olombelona dia tsy manana vahaolana isika ao amin'ny tompo irery ihany, ao amin'ny Jehova irery ihany, ao amin'Andriamanitra irery ihany no ahitantsika izany fiadanana izany. Mila izany isika ry havana malala. Zao no ambaran'i Ezekiela toko 4:7. Ezekiela toko 4:7. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Manambara eto Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany zay nitondra ny teny, fa raha ny herin'ny tenatsika, raha ny fahaizantsika olombelona, dia zava-poana izany. Ary ny fanahiko, fanahin'Andriamanitra no ataony ao anatsika, dia ny fanahin'Andriamanitra no hahatonga atsika handeha araka ny lalany. Ny fanahin'Andriamanitra no hitarika atsika hitandrina ny didiny, hitandrina ny fisipiny. Zany hoe ny fanahin'Andriamanitra no hanala atsika ao anatin'ny taitaina, ao anatin'ny ady.
tsy amikery na mifahatanjahana. Ny oabolana toko fahatelo andiny fahenina dia miresaka an'izao. Oabolana toko fahatelo andiny fahenina, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Maneke azy, maneke an'Andriamanitra amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Eo no olana ho an'ny taranak'olombelona satria manao programa izay mipetrapetraka amin'ny maha olombelona, manao programa izay te hametraka hiotra ao anatin'ny olana izay atrehintsika isika. Tsarovy fa ny fanahin'Andriamanitra no afaka hanome antsika hery hahafahantsika mandeha araka izany lalana izany. Ny fanahin'Andriamanitra no ahafahantsika mandeha, ahafahantsika manao ny tsara. Araka ny voalaza tany aloha dia hoe dinihonareo ny soratra masina. Dia nambara ihany koa tany aloha manao hoe raha miray amiko ianareo. Ary io fanahin'Andriamanitra io no hitaridalana izay no hitondrana ny fampaherezana ho antsika, haneketsika izany fitondran'Andriamanitra izany. Ny Romanina toko 7:20. Romanina toko 7:20 dia zao no ambarany. Ary toy izany koa, ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Ry havana malala, ny fanahy, ilay fanahy ao anatintsika no mamonjy antsika ao anaty fahalemena, fa haina ilay vavaka izay ataontsika isan'andro isan'andro ary tsy fantatsika akory. Tsy haintsika hoe inona ny vavaka izay angatahako. Mampianarana hivavaka, mampianarana hivavaka. Dia ilay fanahy, ny fanahy ane telo izay iray ao amin'Andriamanitra, Andriamanitra ray, zanaka ary ny fanahy masina. Dia io fanahy io zany tsy iza akory fa Jesosy Kristy, ilay teny mitoetra, teny tonga nofo mitoetra ao anatintsika no mamonjy antsika amin'ny fahalementsika. Tsy haintsika aby izay vavaka ataontsika. Noho izany ny ezaka rehetra ataontsika amin'ny maha olombelona antsika dia zava-poana izany. Ary tohizany fa hoe fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana sy azo tonoana. Ny fanahy no mifona. Indraindray tsika dia manao ezaka amin'ny alalan'ny tenantsika, manao ny fonana, mandongalika, mivavaka. Saingy izao, raha mandeha amin'ny herin'ny tenantsika isika dia tsisy mpihaino izany. Fa rehefa ny fanahy no miasa ao anatintsika dia tsy iza akory fa Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra velona ao anatintsika no manao ny fanelanelanana amin'ny alalan'ny vavaka. Ilay Andriamanitra ao anatintsika, raha manaiky azy itsika dia hombantsika mandrakariva izy. Ny Jaona toko 10:17 dia miresaka hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angataho izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Angataho izay tianareo na inona raha miray amiko ianareo. Zany hoe raha tafatoetra ao amin'ny Kristy tsika, izy ane zany ao anatintsika, ilay teny tonga nofo tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Any amin'ny 2:12 izy dia miteny manao hoe ary izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe ilay teny tonga nofo mitoetra ao anatiko sy ao anatinao, dia ilay teny tonga nofo zany no manao ny asa. Jesosy Kristy zany no manao ny asa, fa ianao dia fitaovana fotsiny ihany. Ny Jaona toko 10:17, Jesosy dia miteny. Jaona toko 10:17 dia zao no ambaran'i Jesosy: izaho sy ny ray dia iray ihany. Raha dika izany dia zao, miray amin'ny Jehova isika dia izy no manao ny asa tsara rehetra, ary izy ihany koa no mangataka ray, zanaka, fanahy masina. Ilay Andriamanitra ray dia mitoetra ao amin'ny Jesosy Kristy, Jesosy Kristy ao amin'Andriamanitra ray, dia ao ny fanahy masina ihany koa ao amin'izy ireo, iray ihany izy ireo. Dia manatanteraka fifonana, manatanteraka fangatahana lehibe ho an'ny taranak'olombelona lava, indrindra ho an'izay mino azy. Araka ny voalaza manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay zanaka lahy tokana ao amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanahy masina no manao ny asa. Koa raha miverina aminy itsika,
araka ny voalaza tany amin'ny fanombohana azy teo, miverena na dia ankehitriny aza hoy Jehova. Miteny an'izany ihany koa Jesosy Kristy manao hoe raha miray amiko anareo dia izy no hanatanteraka ny asa tsara rehetra ao anatintsika. Tsy handeha amin'ny herin'ny tenantsika isika, fa ny fanahy no hitari-dalana antsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny Tesalonianina voalohany toko 5:7-20. Tesalonianina voalohany toko 5:7-20 dia zao no ambarany. Ary Andriamanitry ny fiadanana ne hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Maniry ary manantena fa ny fiverenantsika ao amin'Andriamanitra, ny fiverenantsika ao amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny fifandraisana aminy, amin'ny alalan'ny fandinian'ny teniny dia handraisantsika fampaherezana, hamelombelona ny fanahitsika isan'andro isan'andro. Koa na mivoaka ianao na miditra dia izany fanahin'Andriamanitra izany no hombanao, homba ny tokantranonao, homba ny asanao, eny hiaro anao amin'ny lalana rehetra zay andehananao ka ahitanao ilay fiadanana tsy mety levona, ilay fiadanana maharitra mandrakizay dia iriko ho tanteraka any amin'ny tokantranonao tsirairay avy. Hodahina zany fampaherezana foy izany asoanao. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zay noho ny fotoana nomenao anay, nahafahanay nandray teny, nahafahanay ny fampahery tamin'ny alalan'ny soratra masina. Da io Tompo ny teny izay nomena tamin'ity androany ity, hitondra fanantenana ary hamelombelona ny fanahinay indray, hapitraka sy hanome hery anay ahafahanay miatrika tontolo andro mahafinaritra. Ho voninahitra anaranao rery ihany anay zany, ary ny fiadanana dia homenao ho an'ny mpanomponao tsirairay avy isan'andro isan'andro. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen.